atolotry ny mampisiradio hoanao izao. Fonja fahafa. Tantara indray miaina nosoratan'ny Ranjahery Mayam na Herinarindra Erika, novelomin'ny Jado miaro Tsoaly Mangina, Tozy Rahery Lanson, miaro Toky. Niaraka tamin'ny Nambinina sy Tsaroana, Tojo ny Aina Rafael nandray feo. Basta noho ny kirakirany lafinaritra teknika, miaro Toky no nanatontosi. Fonja fahafa. Ary aiza raha misy azany e? Toa hevitra maizina be ty misy aty. Toerana tsy fantatro akory ty a. Fa maninona eto ary a. Ty hevitra misy aty toa zara raha misy hazavana ka tsy ahitana izay any ivelany akory. Tsy lavaka kely eto zao mba mampiditra hazavana ato kanefa toa tsy misy dikany akory. Ary inona itsy? Ny zavatra tazako io. Toa kitapo izany raha zao fijeriko azy zao. Ka zany efa ty zara raha afaka mihetsika. Aleo ranga mandady makeny dia jerena aloha io e. Marary aza ny vatako zany. Fa maninona ary ahy? Marina raha misy zavatra tsaroako talohan'izao. Tena kitapo ty fa tsy diso mitombatombako tanaty maizina teo. Eto zao mba manandrify an'ity lavaka mitondra zavany ty dia hitako tsara fa kitapo mihitsy ty. Aleo jerena izay ato anatiny e. Ary tsy misy afa-tsy kahie sy penina mangaray ato. Misy taratasy fotsy roa tsy misy ninona tato anatin'le kahie. Dia inona koa ty voatsapako ty? Fitoeram-boly ty saingy tsy misy ninona tsony ato anatiny. Fa aniza reto e? Sa ve anay any? Zany angamba misy tsaroako tsony. Fa aiza nefa ty toerana misy aty dia tamin'ny fomba ahoana no nahatongavako tato e? Efitrano feno korotanetany ty misy aty raha zao fahitako azy manjavozavo zao. Dia sanatrive nisy nakakeriny ahy. Misy latabatra kelikely ray miankina ty eto ankavanako eto ty. Ny sisan'izay toa fatikazo miparitaka sy mivangongongo eny rehetra iny. Tena mahatsapa-noana zany kanefa hatramin'izao tsy misy olona mandalo. Tena midika zany fa navenina ato ahy. Ary sao dia mba fonja ary ty e. Kanefa raha fonja, inona moa ny ratsy nataoko? Saingy aleo ataoko hoe fonja ihany satria tsy mifanalavitra amin'izany ny fiainako ato. Aleo tokoa hoe mba hanandrana ihany olona ihany aloha sao mba misy mandre ihany anoany. Sady noana zany no mangetahita. Eo! Aiza olona e? Fonjeo e! Tena manako fotsiny ny feoako fa tsy misy mamaly akory. Mba efa niezaka niarina ihany saingy tsaroko misy zavatra mitambesatra be ny vatako ka tsy tafatsangana. Niezaka nandady indray aho mba hitady lalana ivoahana ato saingy nieriko mihitsy mimekely ka tsy maharaka tsony. Nanontanako avy aza reko misy ozatra maharary be zany. Sakafo tsy misy, rano tsy sotroina. Mba firy andro tokoa ary zay tsy nisakafoanako e. Fa inona reny nataoko ka nampikatra ato amin'ity fonjy ity e. Tena tsy mahazava amiko.
anjany fa misy feo tao mikasokasoka, feo an'olona. Lehilahy toa ihany ndray fa ndray ny somary ohatry ny kelikely feo kokoa ka tsy haiko fatarina na lehilahy na vehivavy. Eny tena olona roa mifampiresaka mihitsy zany. dia ahoana ny atao? raha benja tsy maintsy atao le sy any akeny a, nareo ve ahoana e? Zay ihany ny azo atao amin'io. dia ahoana nefa raha tsy anaiky mihitsy le ry? Le ty fa izy ary izy ny tsy anaiky ka sa tsy fantany ary fa raha bokona keny anoloana azy avy eo e. oke ary me manantona atyany zany feo zany e. Reko tsara amin'izay fa lehilahy daholo zany mifampiresaka zany. Ary aleo moa tsy taitra aloha fa enona fotsiny zay lazainy. Ka zao a anjara alamo manery alery eo fa za kosa hiambina amin'ny manodidina eto ihany. So mantsy isy atsikatra ka traingo eto nitetika rehetra ary aingakainga alahy e. Inona ary ty midorororo be ty? ray mare nareo koa zany ka aingana ho afa milona be. sure vetivety a. Ary aza foana ho a dada ary niny a, efa firy andro izy zay tsy nody. Nizay ihany le efa nahaposiko. Inona no lazaiko anjanako? Nijeva koa ty tsy aiza misy azy na aiza na aiza. Neno a. Ody eo foana re dada anaka. Mbola misy zavatra manahirana azy fotsiny ihany. De Roviny izany mody ry neny. Mody eo foana ho a izy fa aza malahelo. Malahelo any dada ary neny a. Okizay zanako a. Ao avy eto akaiky neny. Avy aina. Ndre mampalahelo ahy aina. Tsy hitako nefa ty izay ambara azy. Za koa ty tsy mahafantatra ny inona fa de nametraka fitoriana fotsiny ny azoko atao. De mandra-parofiana nanafina ny aina zanakay marina. Ka na za koa aza moa tsy mahalala izay tena marina ka inona no lazaiko azy eo? Maps radio 90 teboka roa. Ary avy any ambony any zany feo reko zany. Oay, Andriamanitro, ino zany azavana tampoka be zany? Ka maty a, tongotro marina. Vomafy nga. Tsy napozany lahy hoe avy aty ambony nga ny lalana. Tena olon-dratsy ty. Ka ay avy any ambony no nilatsahany tampoka teo. Mbola io tazako mikirazorazo io tady nidinany tato. Ka tsambiana tampoka le azavana avy any ambony io zany. Tsy nahitako azy teo ka na vohitsaka ny tongotro. miainao velary le doma be ty a. Ary mitetiky no aizy ty mandady lahy ty e. Sa mbola naharary le vohitsaka teo. Fa ataonao inona ato ahy e? De izy ianao? Tsy elany tokony antany ah. Mangina aloha elahy de miainy tsara. Za zao manontany. Fa melohan'ny fampiresahana aloha de iny misy mofo sy rano. So mantsy elahy noana. Zaho mantsy elahy vao mena hanina. Tena aleo aloha tsy asiana ampy ty fa efa refona mafy. Zara za misy an'ity aloha. Tena nona marina le rezamo matoa manesesika be an'le mofo mena azy ty hoa. Tena tsy ny ambahamba akory le ry. Raha zany nasiana pozina ngamba voaraty mora foana. Okizay fa zao noho izy e. Zay tiany lahy na elahy velona na elahy maty. Misafidy elahy. Fa ovononareo a zany. Fa inona ny ratsy nataoko anareo e? Tsotra be. Manaiky fotsiny elahy hoe eny de zay. Naiky eny amin'inona? Tsy andany fotoana amin'ny lahy fa eny sa tsy fotsiny e. Tsy afaka naiky zavatra tsy fantatro ahy e. Ka zany ary tatazo raha mbola tsy ampiany lahy le vohitsaka be teo e.
fa maninona anareo nefa e maty atongotra efa narary teo am'seho besainy alatsinina ka hoana mbola tsy anaiky ihany sa so dia mbola tsy ampy ary loha le fampisainana teo ely zany e so ny avy ty fa zay no ilana nyfanekenao angana ala so mbola piko indray le daka be teo anganao inona mampianana an'lay eo e andriamanitro inona no ataoko fa dia manjanako tsy anaiky an'izany hatramin'ny farany mialatsiny afa saika ho aizy ty tanana satria mitady hanohatra sobesainy lahy dia iny apatoriana e zay dia natory le tsy misy sainy ty ary aleo aloha ikisaka mibandy fa tsy ay tonga sady lahy dia ahoana poin santosa nisy tsy lamina sy le ry ary napatoriko fa koa fa ohatrany tsy tonga sain zany le dalako tsy azoko fa ahoana nomeko fananarana kely tao mihitsy aloha fa nga le ry nentina anaiky e le ty lesy mifreraka betsy dia roviana zany miplo manaraka raha dia mahihamy fa tsy ely e dia efa matoky alara bentsa fa tsy azo atao ely ty sery ty ho drais inona naferatsy efa vita an'izao mpandy zao e kay ary dia ahoana aloha mikajy misy kely ty fa tairy tovatovany ihany dia mba manalanala kely misotrotro e sa ahoana aty angerybainina tsy hisy fandeha amin'ny firy mihitsy e reto zao mba aty amin'ny bandy mandeha zany fandao e ka andao ary fa taraiky be ny amamony e efa misy vaovao momba ny fanjavonam-batoko ngako amin'ny sera mahazo toerana aloha ianao madama Navalina hatreto aloha madama dia tsy mbola misy azonay ambara mahakasika n'iny raharaha iny ny azoko lazainanao fotsiny dia hoe misy olona mampiaya anay any fa ahoana fotsiny komisera nampiasoko anao dia izao e eny komisera mila fiaraha-miasa maty raha avy aminao zahay raha tiana ombo ny tetikady ampiasainay ny amin'inona ny ilanareo fiaraha-miasa amiko vonina raha izay na hitanam-batoko na ahavitra aza raha sanatry nisy nakakeriny izy amin'izao voalohan'izao aloha dia tsotra ny angatahanay aminao misy sarim-badinao ve any misy tokoa ka ataovy izay ahafahanao manatitra an'izay faran'izay any aty aminay fa ilaina maika izay dia izao raha vao misy loharanom-bavao renao anohanina hitanao dia aza miandrela manantona anay omeko anao ihany aloha ny larana azona anay e so mety ilainao ihany eny ary fa misaotra komisera ilosako aloha izany ianao omendalana ary ianao madama iaino avy amin'izay fa hisakafo tsika mianaka ajanony aloha ny kilalao fa rehefa avy indray e eny rery neny ao avy neny o ahoan'izay sombony haiko fa aiza foana ho atady zay indray ary le feo marina tsy anahirany ty ny farany mbola misy zavatra ataony kely fa efa ho avony izy e zany so dia mandaigy neny tsy mandaingy aminao zany neny ka ary sady hoana aloha ny sakafo fa aza lalaovina ohatrany fotsiny satria na malahelo be antada foana fantotra nge zany sombony haiko e na ineny koa ary mba malahelo azy samy miandry azy etsika mianaka fa efa ho avy ho ay izy tsy elatsony fa oviana hony izy ny tonga ary neny hitanao endre tsara fotsiny ianao dia mianatra tsara dia tonga eo foana izy raha maditra ianao dia tsy ho avy eo zany izy ao fa endry be za dia hianatra tsara koa aneny eny ary hoana amin'izay aloha ny sakafo fa lasa mangatsika indrainge
avy atsika asianao aka voninkazo etsy an-jaridaina anoloana n'ity anaty vazy efa malazo be ty. Way, ay aka voninkazo tsika. Ao fa laniko aingana ity dia andeha tsika sineny. Aingana ary e. Mba andro inona ary androany e, very tanteraka aty fa tsy misy fantatro tsony. Ny manavaka ny alina sy ny atoandro sisa no any haiko, satria rehefa misy hazavana miditra le lavaka kely mpitondra hazavana aty dia atoandro izay ary mifanohatra amin'izany kosa ny alina. Mahaizina tanteraka indray nefa ity ato, tsy ahitana ninninona tsony. Dia tsy ahita tory angamba fa hivandravandra eto noho ny tahotra ka sady nona ny reraka mahafaifay sy mangirifiry koa vatako. Dia sy any atsy mba hanaina nararoatra n'ilay hazavana kely teo hitserenan'izay manjo ny vatako ka tena mbola manaitaina tsy zakako ny tanako toy ireny voakapoko ireny fa taiza marina ary atalohan'izao e. Tena tsy misy mitamberina ato an-dohako. Ela indray vao ahita hazavana. Tena mbola ho mafy ny ady a. Tsy maintsy mivonona mandrakariva nefa mba tsy haviany tampoka. Mila mandresy elaranjiva. Zay fa misy mitakoritsika any ambony any. Dia ho le olona tamin'iny indray ve sanatria? Ny mahagaga dia olona ray nefa nidina tato tamin'iny kanefa reko tsara fa olona roa no mifampiresaka. Eo fa mila ila tsy kelikely le varavarana avy eny ambony. Ary misy tohatra vita amin'ny tady ny nalatsan'iny izany a. Mahagaga fa toa tsy tsikaritra izy tamin'iny fa nataoko ho tady tsotra fotsiny ny idinany tato. Iny tamin'ny mitiny iny le tsy valahary. Ary torolany izy izany tazako tsara ny endriko reto. Ay izany Ranjiva. Fantatry reto tsara ny anarako. Mahagaga tamin'ny fomba ahoana ary ny nahalalany ahy e. Tsy dia ilaina ary tsy important koa anie na hamalina tsy hamalina ara-bataonay ela. Zao no izy bainina. Sony avy ty taratasy aminay ity. Efa nilazany aho fa tsy hanao sonian'iny izany e. Belo marina kay ny alina. Tsy efa nikozy taminareo ve nkofa e? Zoky e, azonay atao angety isony ity e. Ny kara-panondronao raha teo aty aminay ka tsy sahatra ao aminay mihitsy ny hanao an'izany. Angalarina io dia vita. Fa zao nefa mba ho fanajanay ianao no hampanaovanay an'ity, sady amin'izay koa hafanay ato ianao ka tsy ho tazominay ato tsony. Tsotra be nge ny safidy menay anao e, tsy sarotra zany. Ka hampanekenareo zavatra tsy fantatro ah. Zao e, momba n'le tany angatahanao ny resaka eto. Omeo anay ny tany dia milamina fa ela be zany e. Azonay atao ny tonga dia mamono anao dia lasana io saingy aleo mba miala nenina ihany. Sanatria tsy hatramin'ny farany ny valiteniko. Ay, mbola iziriziry ihany zany lahy. Eny ary omena 420 ore lahy eritreretana. Raha pitso toy izao zay miverina eto mazava zay. Ndao lesa raravo andefatsy. Eny ny sofolo tsara zay a. Ary lasa aloha zay fa mbola hiverina sy ho ela. Tompo, inona no ataoko? Mampifanaka mihitsy ny mahita an'ireto olon-dratsy misintona ny toa tady.
teny efa zatra ady ry zala kinga de kinga miakatra aminy mazava amiko iny tsy ambaratelo voalohany manomboka maizina sahady ndray koa ny andro tsy nisehotsony le azavana kely teny efa ela zay ny tato tsy mbola ny sakafo tsony tsaroko mireraka hatrany sa mivatako zany sady miakely koa ny heriko sady nona ny mangetaheta iza koa nefa moa mba mean'izany ato e ny avako aza tsy misy mahafantatra ny misy akory na ny vatiko na ny zanako an'izao inoko fa feny tebiteby fatratra amin'izao no fanjavonako tampoka mba nanahoana tokoa re zay izy mianaka any sady tsy hay hoe ho faty sa ho velona tena mbola kamatatra tanteraka ny amin'izany dia anaiky ny eny fe aho zandam-pahavahako ato tsy miova ranga amin'ny valiteny koa aleo avy eo fa hifampitady eto tsy misy raha ona an'lesany lavako eto tongava fa miandry aho na dia anaovako sorona aza n'ireo vady aman-janako dia tsy olana fa vonina Malagasy Pupil Standing Radio. Tamberina atao tsaiko daholo le teny fandrahonana ao maty mbola iveriny zay ozy le ranjanana be iny zany sahady ndray ary le fa mindra migatongatona fa re manantona tsy kelikely isotra makaty ao ambony ao mihitsy zany feo zany e tsy diso vinavina fa atombotra tokoa ny ora hita averitsaina amin'izay hafa iady tsy maintsy mandresy zay ny tanjoko zany fa manokatra n'le varavarana ao ambony aleo fa hitabivitsareto fa voatafiditra eo dia tsy anaiko amin'ity vatakazo efa nomaniko tsara ty soa aza mba nisy anyity tato iny eny fa miditra ary ray ihany ka izy zany alala tokoa elahany olo le tsy mataotody ty nefa Andriamanitro izy mitina miaraka amin'le lehilahy faharoa iny to iaina ny zanako dada anao ny safidy e na le zanakao na ny tany ka hoana ary aza mikoropaka fa memoramoramorery amin'nisy anao teo fa antso maranitra angety e so koropako amin'ity tentaka hamoy azy mianaka tanteraka eo mamy ny zanaka raha mise ka tsy aleo ve manaiky ka avitsory ary ny zanako e inona moa nidirany amin'izao zavatra izao so mba tsy rariny e avitsory zay andeha resy tiako ny zanako ka tsy maintsy nataoko zao aiza ary le taratasy asiana sonifa ho ataoko e zay angeny de tavinay e zay de milamitsika ka eo ary eto asianao soni de ny anaranao eo ambany tiray ty sisy e tahaka anyteo ihany zay de vita anao an'izay any morangady ny andrasana an'izay vao nataoko fa ao leto io zazakely io raha benja dada nalahelo be any dada fony zay sy niny efa oditsika anaka ary aza mitomantsony moa e ao fa fahin-dada ny ranomasony ny aina kely zay dia tsy namelany lesany tokoa raha tsy ny zanako no natao tahaka izao ahoana ny zany navalina sao dia mba efa mifinoany reto tsy mataotody reto koa re an'lesany aloha mandroso fa anakosana miverina mangina aloha zao noho ny amin'ny aina zanakay fa zanatry raha zano anaiky resy aleo aloha mangina milamo mazamy fa de misaraka eto ny lalao dia mba ahoana aloha ny reniny ty zazy ty hany e so dia nataonareo inona koa izy tsisa tahorana ny aminy ka ny fatoranay kely fotsiny izy
za mihitsy angeny nakaniana kely tany an-trano sy namatotra ny ramatoa teo atongo-pandriana ka elo tsara raha nitoromarika manaraka ivoakedsika ara-lefa naentonareo raha riva saingy tandremo ny hevitry ny ampandren'ny polisy na tahaka izany fa hifakahitsika eny e mazava izay aleo mody manaiky foana aloha fa tsara ny mangina ndao arytsika rabenja raha riva izay miverina makanareo eto fa mbola mazava loatra koa mantsy izao so isy atsikaritra ny voatsika miaraka ato ekena foana izay hitanareo fa mety afaka ho aiza moa dado raha tsy fanabe reny olona reny eny anaka tena ratsy izy ireny fa maninona ka izy manao toy izao amintsika dia tsy fantatra re anaka mety hoe tsy tiantsika dia ampijalimy ve ampijalimy mihitsy amin'izay le ho azy tsika dia faly izy ndao tsika hitady hevitra hivoakato ka sady lasa matahotra be afa maizina be any to mety tokoa zany aleo fa hiala ny enina ihany aloha hitady lalana hafa mivoakato e zao ary ny ataontsika atambatambatritsika eto afovoany aloha reto korotakazo reto fa mialohan'izay ty latabatra eto anjoro-trano ty no alefantsika voalohany dia eo ambony no alefantsika reto azo reto azo ny aina azoko izany dada andao ary ataontsika eo ary efa mba avoavo kosa zao ka ary aleo zay akatra moramora eo amboniny dia hotsinjovoko avy eto amin'ity lavako mbariky ity aloha ny eo ivelany ao zao kosa mahita tsara ka tena tsy fantatro hoe aizy ty toerany ty sa ve tiako mbariky ity no atao zay hampalalaka azy ko sarotra ihany zany fa aleo miandry ny verenany reny olona reny eto ka kivy a ahoana ary dada tsy misy hevitra fa aleo tsika miandry an'ireny olona reny ihany akiry aina ka matahotra ny izay andao ary tsika hivavaka raha matahotra indri e avy eo tsika mamerina ny retsy azo sy latabatra retsy amin'ny toerany teo aloha mety zany ry dada andao ary njany ary misy feo efa migadona ny ivelany any ny herim-batana efa tena osa fa ny heritsaina ny tsy maintsy atanjahana raha tiana no afaka aoky farany eto ny asa fampioroorona ataony reto tsy matahototo reto miomana tsara ianao zanako sao misy tsy ampozina ampy zay ny retako maizina sy ny saritsary-pahazavana tato azavana reraka tsy afaka hitondra fahasambarana akory aliko ny fahafatesana ny mba anjara masoandro atato tsy tiako isantatra sahady an'izany koa ndriry aina kely koa eto tsika miandry fa efa hitany zay ry zareo mino fa tsy ho hitany eto satria maizina raha teo zao iny ry dada fa zaho a matahotra zao fotsiny akia zao fotsiny akia aza miala ho ariana akao ndri fa zany ady dia raha maton'ireo olona ireo dada dia ahoany tsy misy matin'izany io fa matokindry e ary aza mitentsona aloha fa efa tamin'ny zareo dada mangina ho ah aloha ndry tratra eto any nitetika ka zay vao ho raisy-potsiny eto tsika e iny eny fa nitina ary aleo miomana tsara amin'izay sao dia hivadika reto fa tsy hamotsitra anaizany akory ny tena diany aizy nareo teo tonga izay aika sy andefanareo risy mianaka ko satria moa nanaiky ny fanaraka taminay ihany nareo ny atanto teo dia tanany teninay koa zay fa hiveriny zao ariva to matotra ihany raha zany firezany zany any aleo aloha miseo hoe sady tsy mitondra fitaovana tahorana koa reto ka mino fa tsy misy tokony ho atahorana reto zay e efa sasa miandry anareo raha teo koa
mialatsiny aloha fa nataonay hoe sao dia amandrika nareo ka voateriny afy natao ambadiky retikorotaka azy reto zay. se ndry retonareo mianaka e. Rehefa teny nomena dia nomena ny anay e, mila tanterahana. Ka vao ile tsy robenja le varavarana miafinao e, maika tsika fa mandroso alina sahady koa ny andro. Voaray letsy e. Vaovao ty fandahoaritsika e, manaraka anay avy ao arinina reo fa tsy afaka ny andrehatra jiro zay a. So isy atsikaritra eto mantsy ka hivadika ny tantara. Oay e, ka misy varavarana tao ambadik'io latabatra io. Tsika ka tsy nafantatra ry dada, afaka mivoaka teo ka tsika. Ay tokoa ve ka nisy an'izao kanefa dia tsy hitanay e, fetsinareo ka. Gaganga fomba fiady daholo zany e, ary andao andehantsika fataray. Maninona moa raha rarotina amin'izao famelezana anyreto e, izy any alohan'ny radio nefa tao tsy mety fa mifanao aloha sy ariny reto ka raha vao tsy vo miaraka dia hifototra ty amiko. Aleo ihany aloha amin'izao ka rehefa mba tafavoaka fotsiny dia izay ny zava-dehibe, sao vao maika nahira. Zay zany e, isaraka etontsika kanefa tadio hatrany le fepetra napetraka hoe aza mini antso na ampandreny polisy fa hainareo ny takalo ny raha sanatrika amomy biby tsy hafaty a. Mazava ve? Mazava tompoko, fa mba azoko fantarina ve hoe iza moa nareo raha tsy mahadiso. Ahoana ho inona zay anaranay e, rehefa afaka dia misaora letsy e. Zay mihitsy ka, tsy misy idiranao mihitsy ny momba anay ary aza misahirana ny amantatra an'izany akory fa tsy zava-dehibe zany. Ka tsy azoko ange. Oranjiva, te ho fatinga ianao samy mitady inona? Ka ry fa angina e. Ka ianao ohatra mitady ho hafahafa mantsiko. Aleo tsorona zava ny resaka sao dia mivinany fa dia efa mampitandrina zay a. Angina fa tsy midika hoe anaiky resy kosa aloha e, mbola tsy hifarany ty raharaha ty. Ko raha tsy inona anaiky fotsiny ho ferana ohatran'izao. Ndao le tsy hiala fa so isy atsikaritra eto tsika, efa tafavoaka reto kinina indray mbola hijanonana eto. Any raso aloha, raha avy indray tsy manao zavatra tsy milamina tahaka an'izany. Ka ahoana ary ny atao e, taraiky be nefa ny andro efa alina ihany. Ely zany fa zao, mandeha any nareo mianaka mandeha, itsy lalana ambadika itsy ny arahanareo fa tsy ho lalana mazava be io akory. Ary aingany e, dia tsy mila merikerika fa rehefa mandeha dia mandeha. Basy tia tanako ty ka raha vao mivaona kely amin'izay lazay koa dia ajedako a. Ary atao veloma ny tany amin'izay fotoan'izay. Mazava? Mazava ka, mazava. Andao tsika zanako andeha, aiza ny tananao tantanany dada. Zay fa lasy reny, ary andao amin'izay tsika mitsamy hialy e. Fa taizako ny nahita lany basiny aloha e, to tsy mbola koboko mihitsy mantsy izy zany raharavo a. Fa ty ajedako amin'ity konga la a? Oka le tsy famofona. Tsy basy za lesy tia, kilalao fotsiny ihany saingy tsy maintsy nanomana an'ity mba hatateraka amin'ny planiny. Everina lafa raha lefa maina eto nga reny tsy hanita-kevitra amin'ny zavatra hafa. Dia maninona koa raha tsy mifampatahotra ohatran'izany ka. Ataoko fa tena izy le tsiniko saika latsaka hatraminy. Efa dify lavitra lesy rehefa andao hiala, ary aty ny lalana fa tsy hany. Mba nanahoana ray izay zanako zahay, sanatria ve dia mivonon-dreny tsy matahototo reny any ainy e. Tsy tsy te hino azana ny saiko ka. Ary njifa, ahoana koa zay izy? Andriamanitra ô,
inona no ataoko raha maninona no mivady aman-janako e. Ampio izy tompo. Tsia vonjeo. Tsy misy mandre akory a. Naneriko aza reraka mila tsy antso akory. Miteny ty eto mifatotra tady. Aleo aloha etsehana somba ho afaka ihany. Toa malalaka izy zany. Za tena tsy misy herintsony. Aleo tohizana ihany e. Kely sisa somba iva ihany. Ampio aho tompo be fitiavanao. FM 90.2. Tady dio tsara ty lalany ty zanako a. Mety mbola hiverina ty tsika mantsy amin'ny fotoana mampety azy. Hiverina ty ahoana? Dada koa zany tsy fay mihitsy. Fonja fa vimy vedy mbola hiverenana ihany. Za aloha tsy hoantsony ka. Hitandry, tsy hoe hiverina hipetraka ao fa misy olona hoentintsika amin'ity toerany ity. Mety ho neny, mety ho namany dada fa tsy hoe izy. Aleo tsy lazaina azy hoe polisy no atorany toerana miafininy. Fa dada Ahoana izay anaka? nalahelo an'i dada foana tamin'ny dada tsy teo. Izay sy neny ihany ingeny tao an-trano e. Ka dada migadra. Tsy nigadra zany a anaka. Za nge tsy nanao ratsy e. Nafen'ireny jiolahy ireny tao fotsiny a. Ka migadra zany koa. Sady toerana ohatran'ny fonjiny. Maizina be sady tsisy ninina akory. Marina ki zany zanako a. Fandria nga efa nahita fonja. Ontso, mbola tsy nahita an'izany a. Neny fotsiny nanazavana izany hoe gadra sy fonjy zany. Ay ve? Ie, zaho za lasa malahelo an'ny neny sahady. Nefa voakely anie zany nahita anazy e. Tiako be dada sy neny tsinona. Ao fa hoditsika dia ahita ny nendry e. Zany a? Endry dada. Andao aloha tsika angataka rano etsy fa tena mangetaheta be ka. Toa misy trano mbola misokatra io na maizina aza ny andro. Ndao ary. Reraka ry dada. Sady nona be koa. Kely sisa rehefa herezo a. Tsy afaka mijanona eto amin'izao alina izao koa tsika tsinona. Sa tsy matahotra indrira misy biby masika ty. Za ve miaraka amin'ny dada dia atahotra? Sa avelan'ny dada ho laniny a? Zanak dada tsy avelany ho fatifaty foana zany. Miady ho andry foana dada. Na dada koa aza nge mba naona saingy miaritra aloha fa kely sisa e. Nanao anaty kory na valina an'izay. Sanatria ve dia maty noho ny eo am-pifatorana. Balavitra koa ty lalana natoran'ny zalana mianaka ty ka. Zaho ve mbola tsy mahazo arabe foana. Mandeha amin'ny lalana mazava fotsiny fa izay ahasona ny goudron tanjony. Soa aza fa dia volana ny andro. Tena mahay zavatra le mpahary. Dado? Ahoana izay anaka? Ndry koa manaitra ka? Misy hazavana tazako io aloha io. Eny tokoa. Tena jiro io. Akaiky ny tanàny e. Dada hoa. Ahoana? Hitan'ny dada ve aloha io e. Variana be dada. Hitako io ka. Efa akaiky tsika raha izao satria mino aho fa ny jiron'ny lapan'ny tanàny io tazana miavaka be avy ety io. Oe, avotra ihany tsika. Faly be azy dada. Aleo aloha tadidiana tsara ny repère mba hamora ny iverenana ty manaraka. Eto ny sapanana mahazo ny arabe. Misy plaky efatra nainy be eto. Tadidiko io ka.
dia ho tsy vaovao amiko ty toerana eto ty. Eny tena tsy diso a. Fa inona mampitendrery any dada? Nga efa tongotsika no mijanona ka. Ao aloha ndry fa misy zavatra manahirana ny saiko. Dada koa zany. Andeotsika hanohy ny dia fa tsy azo kokoa ndry. Efa nilazako ndry hoe mila tadidiana ny lalana. Fa nga dada tezitra. Tsy tezitra zany a. Ary andeotsika andefa efa vita ny zavatra nydiniako teo. Ainga ndry fa tara ty tsika e. Mamandry aho izay misy azy amin'ny tahotra sy ny tebiteby. Zany hoe azo lazaina fa efa ahitana mangirana ty raharaha mahakasika anareo ty madama. Zany dia vokatry ny fiara-miasa eo aminay sy ny zandary. Mino ahy ianao fa tsy hoela dia hita no marina. Tiako anefa ny milaza aminao sahady fa tsy ho vita eto ty raharaha ty fa tsy maintsy hiakatra tribonaly. Manao ny tandrify anay zahay dia anjaran'ny tribonaly sy ny fitsarana ny sisa. Azo reo ve zany madamina valina? Azoko tsara sefo a. Misaotra anareo tsy ny salasala fa namboraka an'izany. Za moa dia manamafy ny fitorianandreo olon-dratsy ireo satria na dia ny namatorany atao an-trano fotsiny aza tsy ho lefitro. Zany ve dia fotsiny madama? Miatra manaina nge zany e. Ianao aza nanana hery sy fikirizana na va amin'ny fatotra nangejanao. Vehivavy mahery fo ianao. Oka re sefo a. Aizany dia hoe mahery fo fa na iza kosa teo amin'ny toerako rehefa ny aina toy ny nahazo ahy. Inoko fa tsy maintsy nanao toy ny ataoko koa. Marina nge zany e. Fa eny e, voaray ty mifanamafisana ny fitoriana nataonao ka atsona ianao rehefa misy vaovao. Raha tsy misy ambara atsona ianao dia omendalana fa mbola maro koa ny olona milahatra ao. Eny ary sefo fa dia mbola mamerina amin'ny fisaorana dia manantena ny fiaraha-miasa matra avy aminareo hatrany. Mara-pisaona ary dia mirary soa anao e. Eny tompoko. Tsika dada. Eny anaka, tonga ihany tsika amin'ny farany. Mangina be ny manodidina izany a. Ary toa mity be ny trano fahoana. Sanatria ve dia midiny le tsy mataotody renindrery ato na valile. Inona indray zao mampitenindrery amin'ny dady eo? Maninona raha voaina ny trano e? Tamidy lakile rety anaka. Lakile tsy misy. Fa ahoana? Sao dia lasa nivoaka kosa ary neny. Tsy marina zany zanako a. Reninao aneka mifatotra ao anatiny ao izy le jiolahy reny. Hivoaka ahoana ary. Tena tsy mazava zao a. Dada kosa rangaza mampatahotra ka. Tsy mampatahotra anao re hafa ny zava-misy ny mahagaga. Noho izany tsy maintsy vakiana aloha ty varavarany ity. Andraso fa haka nitsy vatitsy aloha dada. Neny ô! Neny a! Tonga izay! Aza mitabataba aloha ndry fa inona ary ty? Mba mahalala menatra sao isy andre eo. Ny andro raha teo koa efa alina. Ary mikisa aloha ndry fa hozerako an'ity vato ty ny varavarana. So aza fa tsy vity fa azo. Jerefa tsy mivoa akory. Tena aleo ampiko fanindrony mihitsy aloha. Hita ndry, zay fa nivoa. Dada manimba varavarana ko. Ka inona ary no ataontsika eo e? Hijanona eto. Ndry aza manao izay hapasika fa mandreraka ka. Azafady ary. Marina tsy lasa be londry nefa efa zao ny mahazo. Ary midira fa inona mampilongolongy eo e? Iaina, avelako eo ndry rehefa tsy hiditra. Hiditra ko. Izay tokony ataony atao fa mampatezitra fotsiny eo. Ary eo aloha ianao fa andrehatra jiro a. Otry? Ory dada, tao tsisy neny mifatotra akory ange ato e. Eny tokoa, fa ahoana ary zao e? Lasa izy navalina.
tena tratralina tany amin'ny pôlisy a marina. Ny lalana nefa mangina dia mangina tsara fa misy mpandalo. Dia efa kinona ambavaka fa tsy fantatra intsony ny tsara sy ny ratsy amin'izao. So fa efa akaiky ihany ny trano. Tena valaka ny tiako izany a. Misy natao ihany ny lalana iny. Zay dia tonga kosa akaika. Andriamanitra ary toa mazava ao an-trano fa izany aho dia sanatrivy ka misy jiolata tafiditra indray aho hoe andraso mihitsy aloha ka sisiny fa tena tsy mazava izao a. Tena vaky ny varavarambe fidirana eto. Aleo avy hatrany dia ampandreny pôlisy ka izay no mety. Tsy hiditra ao kosa aloha e. Ity lehilahy ara telefaonina nomeny ahy. Allô? Madame Navalina ihany komisera? Misy zavatra tsy mazava ato an-tranoko. Mba mila anareo raha azo atao. Eny tompoko. Le adresy nomeko iny ka. Eny ary fa miandry anareo a. Misy olona mivoaka iny fa aleo aloha mifitsaka tsara eto. Ary ho aiza izy izany? Io fa nijanona. Nanary mavesatra kay. Ela be dada. Efa tamire a. Injiva. Dia iaina ve le ny antso azo teo? Njiva. Njiva. Otry, fa iza koa zany e? Navalina e. Navalina? Fa izy ianao zany e? Fa taiza foana ianao e. Mivadiko marina. Andao aloha hiditra any an-tranontsika e. Any miresaka fa matahotra rery eo iaina zanatsika. Njiva, efa niantso pôlisy ange zahay e. Nataoko hoe olon-dratsy ny tafiditra tao. Any an-trano mifanazava amin'izany fa andao aloha hiditra e. Na afaka anao voalaza fa nifatotra aza mba baraingo amiko. Ka tarito ary ny lalana e. Ela be ranga dada. Ny olona naingina rery teto fotsiny. Efa ty re ahy e. Eo koa neny fa tonga. Neny, fa taiza foana ho aneny. Zanalahelo be anao mihitsy. Efa tonga kineny a. Enso fa ingo izany zanako izany. Dia tsy malahelo tsony a. Faly be ary za fa nahita neniko. Ka maninona mbola mitomany ary? Zara tsy mitomany zaniko. Fa dadangery neny tsy faly akory nahita neny. Ahoana koa izany? Eo indray ndriry aina fa mahita lazaina foana. Tsy hatrany, tsy hatraty. Zao ve tsika vao tafahoana indray dia tsy ho faly kosa ary a. Mitsiki ara hoe aloha. Okizay le antaratsin-drika mankaleo. Antahantanjaza ve dia ataonao ohatran'izany kosa Njiva. Ianao koa mba tsy azoko ka. Madilo ireny sofiko ry malala fa raha izay androany izay tsy hitanao no nataony a. Avelao zany ho any fa karakarao aloha ny sakafo. Efa isasaka ny alina. Marina tsy harainy eto ihany ny andro. Eny tokoa, resaka ve moa avoky. Avindry izy aina manampy afa tsy hanadala ny dady eo indray a. Eny tompo. Aza hely nareo mianaka fa refina mafy aho zany a. So manoko resaka ao indray mantsy. Eny re a. Oy, andraso aloha. Ampilazao za ny pôlisy natsoinao zany hiverin-dalana. Sady so koa hivadika zavatra avy eo fa nampitandrina mafy ireo olon-dratsy tsy ampandre pôlisy. Oay tokoa marina. Tena saika afa-baraka. Aleo ary antsoina aloha elana tsiny e. Resaka fandrahonana indray tokony tsisy atahorana ane. Efa milamina ny amin'izany. Raha pitsy ho miresaka an'izany fa ataovy aloha izay tokony atao e. Araina ange ho any andro e.
dia mbola hiverina amin'izany toerana nitondra loza ho antsika izany indray zany ianao ry malala. Tsy aleo ve anjaran'ny pôlisy ny sisa e. Tsy misy atahorana aky izany a. Mila fantatra hoe aiza marina iny toerana iny. Fantatrao tsara fa andro alina iny nahatavavoaka anay mianaka iny ka sarotra taminay ny aminaviana hoe aiza dia ahoana. Sady izy zandary koa ange hiaraka amiko any e. Tsy misy tokony hampanahinao. Zareo ny tena hiasa fa ny anjarako dia ny mitarika fotsiny ihany. Miara-miasa raha teo koa ny pôlisy sy ny zandary. Ianao ihany ioko. Ny ahy mba hiahy fotsiny ihany. Za aloha andeha ho any am-pianarana hampafantatra ny zava-misy tsy nianarany iainana nandritra ny 2 andro. Mety mihitsy zany. Ianao moa ve moa mbola ho atoran'izay tokony ataonao amin'izany e. Zay fa lasa aloha mino fa tsy hisy hamatotra anao tsony eto fa efa misy pitsikilo miafina koa avy amin'ireo pôlisy manara-masony manodidina ety. Raha misy mampanahinao dia atsoy fotsiny zareo. Za raha teo mbola tsy nahazo solon'ny analain'ireo jiolahy ka ianao ihany aloha no afaka mampandre azy raha misy ny tsy ampozina. Eny rerin-jiva. Ary mandehana renao fa saotara tokoa e. Andiso fotoana amin'ny olona eo ka hanahirana. Zay aky aina kelin'ny dada mianatra tsara amin'izay ndry any a. Eny ry dada, ao fa tena hianatra tsara. Maps radio 90.4. Fa hono tokoa ary njiva. Inona ny antsoin'ny pôlisy antsika tamin'ny nimeroako teo? Mbola tsy nilazainao amantsy fa za moa mbola nanasalambako. Ay tokoa moa. Miantso antsika ho any amin'ny braor zareo e. Rapitso ny fotoana nomeny amin'ny 7 ora tsy diso. Dia efa alamino zany ny programanao fa miaraka antsika. Ay kosa, mety isy vaovao zany. Angamba. Taoriana n'lenareo miverina nitsidika ny tobin-diolanana fiainananao. Tsy efa ho tapa-bolana kosa izay tsy nandrenesam-baovao. Efa ho tapa-bolana mihitsy zay. Eza tokoa moa ny nanapo hoe fiangonana ravan'ny rivo-doza tamin'izany nataon'ireo tsy matao toditobo fierenaka fa mino fa misy vaovao e. Efa tsy tapaka nisy mpanara-maso raha teo koa tany ka raha nisy ny fiverenan'ireny tany dia niraisi-potsiny izy fa tsy hanapo akory ninonina. Engany herin-jiva. Avelako ary loha ianao e. Efa atandro be ka izao. Hikarakara ny sakafontsika aloha saonao ny aina kely rehefa miravako. Eny ary, za aloha makimaky an'ireto gazety reto sao mba misy asa mahaliana fa mafy tia very azy tiako. Raha misy ny azo anampiana mitenena ihany a. Loaka tsy sarotra atao angeny aho e. Ataovy matsiro ary dia asa dorana fotsiny a. Raha maheo mantsy dia ndrirero mihinana azy fa fadin-drazako mihinana saribô. Maty ianao a. Inona ary tia tsy mahazaka sangy ty. Maharary anie zany tsongonao zany e. Atao fa mbola apiako ka. Ndana reny sakafo karakaraina fa ho avy eo ihany le zaza. Mifona fa ampy zay ka tsongitiana ve hita ho valiana. Hoay, ary taonjiva. Mahazo toeranareo mivady ary. Eny tompoko. Misaotra komisera. Mino aho fa manam-baovao tsara ambara aminay ianao matoa nampiantso anay mivady eto a. Sa diso ny eritreritro? Mareta fa ho lava ny tantara. Manana vaovao ambaranareo tokoa zahay. Voalohany aloha dia tiako milaza fa azo sambela ireo jiolahy rehefa nataonay mivelam-pandrika. Zany ve komisera? Zany moa dia noho ny fiara-miasa izay efa napetraka teo amin'ny zandary izay pôlisy. Raha Zobenja ny tena lohany amin'izy ireo ary efa misy ny namany efa tratra. Mbola misy kosa nefa ireo heverina ho namany any ho any ary inona fa ho azo eny izy ireo. Ay kosa. Tsara zany sefa. Ka afaka mba manompo maso azy ireo ve izay mivady? Azonareo atao tsara ka. Saingy mareta hoe aho fa ho lava ny tantara. Ho fitiniko aminareo ny zava-nitranga tany afaka homaly alina. Eny ary fa mihaino anao izay sefa. Mahaliana tokoa izy izany. Ka zao ary. Araka ny efa nampahalalana anareo melombo dia nisy ireo pitsikilo miafina avy amin'ny zandary ny ambina tena manodidina teny. Tokony tamin'ny 7 ora alina teo eo dia nisy andian-jatovolahy. Tsapa fa hafahafa fietsika satria toa mainy sy kôdikôdy be zany raha ny fahitana azy.
teo no nitsiry ny volavolam-paikady teo amin'ny zandary pitsikilo ka toy izao ny fandehan tantara raha fitinina tsotsotra. Zao no izy ry zalahy tsy mila seratsy milamintsika fifanatomboka ty afery ty dia mila avitaina matoa nitondra lisany aty amin'ny toerana mangina toy izao andamina amin'ny plan dia mila fera point sa zay ao ve ka zao ary hiditra ao amin'ny tobotsika ka samy mailo a tsy mila akotaba fa manaraka lamina dia zay tairo letsy ry benja tarito lalina fa maikitsika angy alina Zao nataontsika ho ny zandary-panome baiko. Mampiaya reto bandy reto a tsy maintsy misy ray amintsika moa dia naraka an'ireny. Na nytaniana izay vonona ka zandary ireny nanangatanana vonona natateraka amin'ny baiko. Azo antoka fa tsisy alala izy fa ampitandro ny filaminana satria tsy nanao tenue de combat raha teo. Maizana koa moa ny andro e. Zao nataonao ilay zandary. Après ça ilay bandy nanome baiko teo iny asavy mamboraka ny tena tsy mbara telo miafiny eto izy. Didinio tsara izay ataony raisy orona be koa izay lazainy rehetra. Zay fa sao tary ianao e ny sisa miandro eto ihany. Dia izay no namarana amin'ny baikony. Dia nanahoana ny toy ana Risefo? Nataon'ilay iraka izay nasiana mitaterahany. Gaga sy taitra ilay ravisefon'ireo zolarana hitan'ny zandary mody taitra fa mihaino tsara. Niaka-peo sy nangataka fanazavana ary ity izy. Efa saika tonga tamin'ny fandrahonana ka mailo ireo zandary namany. Avy dia niantrana nanodidina ny tobony afiny. Fa ahoana ny nalalan'ireto zandary taty ivelany fa misy tsy ny lamina atao anatiny sefo a? Tamin'ny alalan'ilay fitaovana fifandraisan-davitra fampiasa amin'ny mpitandro ny filaminany tsy nisy niafina izay resaka nandeha rehetra tao. Teo no nazahoana samy belona azy ireo ka nahatongavana amin'izao. Ay ve ka izany ny tena zava-nisy e. Eny e, tsara aloha rehefa nahomby ny tetika nataonareo. Fa ilay fiangonana rava moa izany tsy nisy fanarenana intsony tateo aoriana? Tsy nisy intsony ka. Nisy fanorenana vaovao natao tao ka io ravan'ny rivo-dozo io dia nijanona olo teo. Tsy nahagaga raha lasa toby fieren'ny reto jiolamo farany. Ka izany ange ho ahy e, tena tsy mahagaga tokoa. Ie, izay ilay tantara nisy ny tranga tao amin'ny toerana hafahafanana fiainana anao Monsieur Njiva. Vonjy hafahafa hoy ianao izay. Oh ka re Risefo fa tantara nahy tsy raviny iny. Zaho zalahy tsy ho atsy hizaka ny fonja tena izy. Ka izay mihitsy ny tsy maintsy hafarany. Tany misy lalàna ngeto rangahy e. Izay meloka dia melony lalàna nefa ny sazy. Fa zao angamba ny fiandrizy mivady e. Eny sefo. Ie meno anao e. Vita ny anjaranay fa ny fitsarana ny sisa. Inona fa hanao ny asa manandrify azy koa izy ireo. Misaotra anareo koa nametraka fitokisana taminay tanteraka. Nareo no tena isaorana Sefo a. Mitombo asina dia misondrota voninahitra ho amin'ny grady ambonimbony kokoa. Eny e, ho tanteraka tokoa ane izany. Nareo mivady moa izany maniry ny ahita azy ireo mbola voahita ato aminay ka aleo angamba aloha ary rentiko any nareo. Ie, izay mihitsy komisera. Ka andaontsika ary loha e. Avelako ary aloha nareo raha misy tianareo resahana aminy e. Fa aza atao ela nefa fa voafetra ihany ny fotoana. Andriamatonjy Njiva mivady a menatra anareo zay ny fona fa tsy nahy izay hafarana akory. Marina mihitsy zany lazainy rava izany. Tena menatra tanteraka anareo mivady zay. Mamela na adsoina nataonay e. Tsapanay fa tsy nety reny. Tsy mitana lahelo na hatezerana aminareo akory raha zaho manokana izay niaran'ny fanerenan-kolaka nataonareo tamiko e. Ny madamako ny tsy haiko fa mamela anareo amin'ny foko madio ah. Tsara aloha rehefa tonga saina e. Raha ny amiko dia tena nampangotsika amin'ny foko iny nataonareo ahy. Nampahory ahy mbola nitondranareo amin'ny zanakay ankeriny. Saingy olombelona ihany mba manana amin'ny fahalemeko koa ka mamela anareo a.
mankasitraka rehetra izy mivady ataovy anatra any amin'ny sisy reo nareo rehetra reo ekena fa mafy ny fiainana kanefa fa dio no mivary lavo sy manao osorona ny hafa mety eza foana ho fitaratra zay angamba fa mandalo ihany zay neto mbola hiakatra eny amin'ny fitsarany ty raharaha ty ho isefo manantena nareo mba tena hibaboka tokoa ka naiky izay lamy mahapetraka momba ny tanina izay nahalainareo ankeriny io raha tena vonina ny ovy nareo dia sahi mitsotra amin'ny marina mahazo matoko nareo tsy lazava tsy marina ihany zay ka andao anareo ary zay mahereza fa zao tokoa natao hoe vokatra ny safidy eny ary mamerina ny fisaorana trany ary manamafy ny fifonana ihany koa voray zay fa lasa aloha zany zay eny ary izao vady ianao angamba ary navalina avy dia metsena fa honao ny aina raha tara ny sakafo za aloha hamonjy ny fangatahana asa nataoko raha efa nahitana valiny mety re zany asa hoe anao ahoana tokoa ny demanda nataonao dia tsy hay aloha fa izy ao ambony no anakina anazy izy hoe dia hanary izay matoky azy natolotry ny mampisiradio ho anao teo Funza fahafa tantara indray miaina nosoratany Ranjahery Mayam na Erinarindra Erika novelomin'ny Jado miary Tsoaly Mangina Tozy Rahery Lanson miary Toky niaraka tamin'ny Nambinina sy Tsaroana Tojo ny Aina Rafael nandray feo basta noho ny kirakirany lafinaritra teknika iary toko no nanatontosi Funza fahafa